Amerina ny fiarabanina ho antsika rehetra izay mpanaraka ty fandarina ity tompolasy sy tompoavy satria dia manomboka ny fiandohan'ny herinandro isika ary tafara-dalana indray. Hitondra fanadihadiana, fandalinana ary hitondra vaovao mahakasika ny fiainan'ny firenena izay mihamafy ary manempotra ny sambatan'olona ankehitriny ny zavatra lalovan'ny ty Madagasikara ity izay tsy nieritreretina izay hiainana 12 taona aty aoriana fotoana izay nazonana ny fahaleovantena. Alentsika hifantoka amin'ny raharaha izay mahamatroka ny lanitry Madagasikara ary mitondra setroka rehefa hariva ny andro ho an'ny manodidina Antananarivo sy ireo toerana samihafa izay tsy lavitra izany toerana izany amin'iny lalam-pirenena fahefatra, lalam-pirenena fafito sy ireo sampanana ahitana endriky ny ala eto Madagasikara. Ny resaka doro tanety, doro ala no tointsika ho resahana amin'izany. Nahoraka ary hita tamin'ny fampahalalam-baovao, hita tamin'ny tambajotra sosialy ihany koa ny firesahana ireo doro ala, doro tanety eto Madagasikara. Mampalahelo aza de ireo ala izay heverina fa tokony hoarovana ary ametrahana sy hikolokoloana ireo biby izay tsy fahita raha tsy eto Madagasikara eo amin'ny setra iraisam-pirenena no nisy nandoro. Anisan'izany Be de Bali tany akaiky ny Soalala tany. Misy ireo ala izay arovana tahaka ny manodidina ny Salo, any amin'ny lalam-pirenena fafito iny, ny tany Vakina Karatra, ny tery Akazobe, ny tany Mahajanga manodidina na Karafantsika ary Vaon'Omaly dia tsy lavitra akory ny misy ny Serana mpiara-manidina Ivato dia nisy izay fandorana tanety izay ihany koa. Isika tsy hitanisa ny amin'ny fahamaizana eo amin'ny sehatry ny trano ohatra. Mety vokatry ny tsina zany na mety vokatry ny fananiana na ny tsy fitandremana eo amin'ireo izay olona anatina tokantrano ka mety hitarika fahamaizana. Belantsika eo ny amin'iny fa anjarany rehetra ny mandinika sy mieritreritra ny amin'ny fitandremana tokony ataona fa amin'ny ala tokony arovana sy ireo tanety izay azo lazaina fa mampiaina ny tontolon'ny zavaboary ary ny toetrandro ho an'izao tontolo izao izay iainantsika ihany koa zany eto Madagasikara dia mampanaby ny any. Ny fanontaniana mipetraka dia ny aminy hoe fa nahinina ve zao zava-mitranga izao? Ny nina natao ve zao zava-misy izao? Ary misy ambadika hafa ihany koa ve kinendry na kendren'ny sasany amin'itony fandorana ny tanety sy ny ala itony? Satria dia saika ho isan'andro no mivezivezy amin'ny tambajotra sosialy sy amin'ny aino aman-jery ny fisiany izay fahamaizana izay. Ary mampalahelo aza dia any amin'ireo ala sy faritra arovana hoy isika. Ireny anefa no tena lafo vidy, ireny anefa no tena misarika mpizahatany ho tonga eto Madagasikara satria dia manana ny singa ara-boajanahary mampiavaka azy eo amin'ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny zava-manan'aina ny ala sy ny biby izay mampiavaka azy manerina izao tontolo izao i Madagasikara. Dikan'izay matoa natsangana ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy dia manana adidy hiaro izany. Ary napetraka tao anatin'ny politika an'izao tontolo izao rehefa nandinika momba ny hoe conférence des partis na ny COP ny amin'ny hifehezana ny tontolo iainana izay miainga avy amin'ny alalan'ireo ala, rano sy ireo zavaboary rehetra eto ambonin'ny tany ka hifehezana izay hoe fahamainana ny toetrandro izay na hifehezana ihany koa ny amin'ny hoe fahampitehan'ny tontolo iainana na ny fiovaovan'ny toetrandro izay, réchauffement climatique na mbola mety hisy antony hafa iresahana amin'izany amin'ny voambolana teknika. Nanomboka tamin'ny 10 no nisiny izay fandiniana manokana ny ahafahana mikaroka vahaolana eto ambonin'ny tany izany amin'itony resaka tontolo iainana itony. Ka anisany mba miandrandra izany i Madagasikara raha ny fond vert ho an'ny climat no resahantsika. De miverina ny fanontaniantsika mankaty Madagasikara ny amin'ny hoe miandrandra izany ve isika ka mamela malalaka ny amin'ny fahamaizan'ny ala sy ny tanety satria izany no mitarika fahampitehana tontolo iainana sy ny fiovaovan'ny toetrandro.
sa nipetraka tao anatin'ilay fahazarany malagasy fahiny ka rehefa tonga anatin'ny fotoana lohataona tahaka izao eo ampiandrasana ny orana de mandoro tanety fa tsy mandoro ala fa mandoro tanety ny malagasy mba ahafahana miantsorana iny ary ahafahana ihany koa mampitsimika vaovao indray an'lay toerana zay nodorana. Mety hoe ho antony tsotsotra izany kanefa amin'ny antony lehibe indrindra amin'ny fiainan'ny firenena amina tranga tahaka izao zay efa tena mahadivotry ny fahantrana mahafirenena zay vulnérable marefo any Madagasikara sy vahoaka nona vahoaka tsy misy horaisina de mampanabe ny any ny fihetsika samihafa satria indraindray alam-pianay eritrehitra hoe sao de misy fikomina anaty aza ka miseho amin'ny endrika tsy ampozina marobe ny mety ho endrik'izay fahatezerana izay ka mipoaka amina zavatra tsy ampozina sao isika fa tsy manamafy izany akoriny sika fa mipetraka ao anatina fandalinana avokoa zany rehetra izany fa mirehitra avokoa zay jerena manodidina Madagasikara ary ny sariny zanabolana de mampiseho an'izay firetana amina teboka mila ho efa amanarivon'izay amin'ny fahasimbana eto Madagasikara. Madagasikara maintso zay anisan'ireo nampiavaka azy teo anatrihan'ny sehatra iraisam-pirenena ary anisan'ny horerehany sy ny reriany zao tontolo zao dia ity Madagasikara ity no azo lazaina fa mampiaina ny tontolo iainana tsara indrindra eto ambony tany kanefa de potika izy am'izao fotoana zao. Anisan'ireo tranga zay nampalahelo ny mponina teto ambony tany na maizany ala ny Amazonia. Ao anatin'ny tanànany Brezila misy izany ka anisan'ny nampitsingilaila ny fitantanany Jair Bolsonaro zay filoham-pirenena breziliana ny firenena ary anisan'ny tsy anekeny vahoaka breziliana hazy heverina intsony eo fitantanana ny firenena ny zava-misy ankehitriny. De moa fihodinana faharoa amin'ny fahatelopolo ny volana oktobra ka ho teo ny fivoarany valim-pifidianana fa raha miaina ny zava-misy eto Madagasikara de mampanabe ny any tsy mandevitra amin'ny alamay izao tontolo zao ary zany raha teo koa no tokony hijoroan'ny malagasy tsy mandevitra satria zay mandoro tanety isika mandoro tanindrazana ary mpitondra na inona adevitra rehetra mandeha io tompona ndraikitra voalohany am'izany zay tokony hitaiza ara-tsaina ara-kolotsaina ary araky ny soatoavina sy ara-boajanahary ny fikajiana ny ala sy ny tanety. Miverina any amin'ny adevitra am'izay isika am'le hoe fond vert na climat. Ampozina arak'izany aloha zany fa tsy maintsy angatabola isika amin'ny alalan'ity ary ny filoham-pirenena tany New York de efa namerina nampatsiahany zany. Ndresany zany na tany amin'ny COP26 ary zay tany Glasgow. Ny fivoriana manaraka amin'ny sarimetsaiky any Maroc dia heverina fa hitondrana zay adevitra momba n'ilay hoe teti-bola natokana ho an'ny fiovaovan'ny toetrandro izany ary ho any amin'ireo firenena zay hiara-ny fantotoana sy ny fanapotehana ny toetrandro ataon'ireo firenena vaventy ka manodidina ny 10 milliards de dollars eo no vola tokana am'izany ary hitsinjaraina isak'ireo firenena zay tokony hisitraka izany. Ny amin'ny 2028 moa zany any Dubai dia efa misy vokatra ny am'izay fivoahany zany fond vert izany. De verina ny fanontaniana ary mipetraka ho any rehetra ny amin'ny hoe miandrandra izany vola izany koa ve isika ka ny fahamaizana tahaka izao hoentiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka ny fananganana cellule de crise avy amin'ireo ministera samihafa dia moka tsoa-kevitra na résolution hoentintsika ary hanamafy izany fangatahana izany. Na de efa tokony droit ny Madagasikara ary zany manoloana ny fanapotehana ny tontolo iainana ataon'ireo firenena vaventy. Fa azo ataontsika ao anatin'ny tsoa-kevitra lehibe am'izao zava-misy zao ihany koa tsy miala lavitra ny olana ara-tsosialy ny vahoaka malagasy. Tena misedra ary mizaka ny tseran'ny aina ny vahoaka malagasy. De tsy alantsika any pas écarté hozy ny vahiny zay ny adevitra mahakasika ny mety ho fahatezerana ara-tsosialy eny amin'ny sehatra ny fiarahamonina rehetrarehetra sy mety olonoloa ny ara-tsosialy eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra any ka tsy ampitsony ny fanabeazana tsy ampitsony ny serasera hany ka misy apahana malagasy manaonao foana lasa manimba ny tanindrazana sy ny tanjanaka ary ny hoavin'ny firenena sy ny taranaka ho avy ny ataon'ny malagasy sasany ankehitriny. Ny raha mety an'izany atsipony tady eny an-taton'omby atsipony teny ny ampony malala
makasitraka tompolahy makatelona tompoko vavy.